d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrany nahany tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Riavana malala amin'ny tompo dia kafaliana indray no ianana aminao amin'ny alalan'ny zao-japeo zao amin'ny lalan'ny fandaharany toivaka ny fahamarinana izay hizarana ny sosiny tsara ny teninao mba hanisy ny dianay andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo anatrenao. Dia miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fiadanany tao sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy izay manaraka zao fandaharany toivaka ny fahamarinana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra ianao no mpiaro zay rehetra matoky anao, tsy misy manan-kery ary tsy misy masina ratsombanao, koa ampitomboy ny famondraponao aminay Tompo, ary satria anao no mpanapaka sy mpitondra anay, kaoka ny fiainanay mandalo eto tany tsy hanariana ny zavatra maharitra mandrakizay. Tompo, ifona aminao izay, kaoka ny fanapahanao ny fandehan'izao tontolo izao atonga anay, atonga fiadanana ka azo manompanao kafaliana tsy amin'ny aya izay fanasonao amin'ny anaranao. Dia apetraka ambany fitariana amin'ny fanainao masiny rery ihany Tompo izao fandaharana izao, dia ho anao nitera sy mihatsara voninahitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo rery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay fampizarantsika sy fampirizantsika riavana dia ny tenin'Andriamanitra tokoa, ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Maninona moa no tiana ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia tena tondra fiainana, tondra mampahirezana, fahavelomana ara-panahy ary tena manan-danja tokoa eo amin'ny fiainantsika maha olombelona atsika. Ary dia tiavana zany tenin'Andriamanitra zany satria tena sarobidy ho an'ny fiainan'ny olona izay efa resy lahatra ny filazany tsara. Koa ao amin'ny Salamo fa 5:7 ho nivaky ny tena anaran'ny Tompo, indreny amin'ny teninao randramako, mihoatra noho ny tantely atao am-bavako aza. Indreny amin'ny teninao randramako, mihoatra noho ny tantely atao am-bavako aza. Dia Andriamanitra no antoky ny fitombon'ny olona amin'ny fahasoavana, indrindra ho antsika mpino kristianina zany. Natan'izay koa ny fahalalana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy sy ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika izay mpino. Ny testamenta taloha amin'ny anatin'izany moa ny Salamo, ny ten'Andriamanitra dia faharitany amin'ny lalàna na didy sy fitsipika izay manan-danja tokoa eo amin'ny fiainana ara-panahiny ireo olona izay manakina ny fiainany amin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza ao amin'ny Salamo 5:12 firavoravona mihitsy ny tenin'Andriamanitra satria mpanolo-tsaina, tena tiana ka saintsaina mandrakariva. Ity Salamo 5:12 ity, ndiny 17 dia manome zany atao hoe tsirony zany tenin'Andriamanitra, mihoatra noho ny tantely tambavaka. Mino fa maro isika no mankafy tantely, mamy tantely, asana zay no hitiavantsika azy, fa ny an'ny mpanoratra ny Salamo dia akafizy mihoatra noho ny tantely ny tenin'Andriamanitra. Inona ary no mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra? Ny voalohany dia fitaovana nomen'Andriamanitra ahatonga ny olona ho amin'ny fahariana vaovao na amin'ny fiterahana vaovao zay lazantsika azy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jakoba
Jakoba toko voalohany andininy fa 8 epistily ny Jakoba toko voalohany andininy fa 8 tamin'ny sitrapony no iterahany atsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. Dia da Petera koa dia mbola manamafy izany eo amin'ny Petera voalohany toko voalohany ny andininy fa 13. Petera voalohany toko voalohany andininy fa 13. Ho nivaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Mazava ho azy koa moa ny voalaza ny amin'ny Jaona toko filazantsara ny Jaona toko 7 ny andininy 7 sy ny andininy 5 izay manambara za ny tenin'Andriamanitra tondra ho amin'ny faharina vaovao izany. Dia amoriny ambarany hoe io Jesosy namarika lo tamin'ny lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy namary lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zava-dehibe ry havana zany atao hoe tenin'Andriamanitra ary tonga faharina vaovao, zany hoe manala antsika tao amin'ilay toetra taloha miditra amin'ny toetra vaovao, miainana ilay fiainam-baovao izay entiny Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao. Ny zavatra faharoa dia foto-tsakafon'ny olona izay voaforonina olom-baovao ny tenin'Andriamanitra. Ny toetra izay maha olona atsika indray araka ny tenin'Andriamanitra hoe nateraka tamin'io tsika dia izany ny ainana ary atao hoe namolavolan'ny olona izay miaina tamin'ny zany atao hoe nateraka tamin'io izany dia miaina amin'ny fanjakany maizina. Fantatsika zany fanjakany maizina zany fa tena filalaovan-dratsy, fahavetavetahana, fanompoan-tsampy, fanaovana zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny kolokolo sy ny atao hoe fitiavan-tena sy ny sisa. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy Tompo nanamafy fa izy ilay teny tonga nofo dia tena atao hoe mitondra fiovana lehibe tokoa zany ary mitondra fahariana olona vaovao lay teny izay tonga foto-tsakafon'ny olona. Fa foto-tsakafo izy hatramin'izay any amin'ny testamenta aloha dia manambara an'izany fa manoatra noho izany rehefa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy Tompo dia tena ao indrindra ho amin'ny olona izay efa nahazo izay fahariana vaovao izay tena sarobidy amin'ny fiainana ara-panahy ny tenin'Andriamanitra. Foto-tsakafo iah teo ambara amin'ny Petera voalohany toko 2 andininy 2 rononom-panahy tsy misy fitaka itombona ho amin'ny famonjena zany. Rononom-panahy tsy misy fitaka itombona ho amin'ny famonjena. Ao amin'ny Mateo toko 5:5 dia tsy ny mofo ihany veloman'ny olona izy Tompo fa ny teny rehetra izay laoka niloangan'Andriamanitra, zany sakafo manokana atao an'ny mpino ka hamelona ny fiainana ara-panahy ny tenin'Andriamanitra. Ny kristianina izay mino ary miandrandra ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondrony eto amin'izao tontolo izao dia hoarina toy ireo zanak'Israely izay namaky ny hevitra ka ny manana foto-tsakafony mandra-pahatonga ny tany amin'ny tany Kanana. Ny soratra masina dia toy ny ahi maitso izay iraofan'ny andehan'ondry ka isehoan'ilay mpiandry tsara mamana ny ondry dia tsy izany fa Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara. Izay ambara filazantsarany Jaona toko 10 moa maneho an'izany mpiandry tsara izany. Foto-tsakafo, tena foto-tsakafo ny olona izay noforonina olom-baovao ao Kristy ny tenin'Andriamanitra ka mamelona isan'andro ny fanahiny. Ny fahatelo dia hoe ny tenin'Andriamanitra dia izao hoe mpitarika tokana ny fiainana eto an-tany. Mpitarika tokana ny fiainana eto an-tany. Amin'ny Salamo 119 ry havana dehibe mihitsy ny fanambarana ny mazava-dehibe zany tenin'Andriamanitra zany. Eo amin'ny andininy 5:1 efa nilo ny tongotsy fanazavana ny lalako ny teninao, zany hoe mpitarika tokana. Josoa raha nomen'Andriamanitra andraikitra hitarika ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana dia hoe nitopy taminy koa mahireza sy mahatanjaka tsara ianao hitandreo anao araka ny lalàna rehetra. Mahireza sy mahatanjaka tsara ianao hitandreo anao araka ny lalàna rehetra, zany araka ny tenin'Andriamanitra, anaraka ny tenin'Andriamanitra rehetra satria
zay ilay mahafanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana ny tenin'Andriamanitra. Nandray rehefa mandeha ny olona rehefa tsy manana zay tenin'Andriamanitra dia tsy fantatra akory zay ametrahany tongony fa andehanana daholo zao lalana rehetra sy tokony andanany zao, manjary tafalatsaka any amin'ny aizikitroky ny fahotana sy ny fahavetavetana maro samihafa ny olona. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mpitarika tokana ny fiainantsika eto an-tany. Koa ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, ny tenin'Andriamanitra dia nanambara fa mpitarika tokana mandritra ny fotoana fivahiniantsika eto an-tany, andro raona raha atoandro ary andry afo raha alina. Zany dia avy raha tenin'Andriamanitra mara moa zany amin'ny Exodosy 7:20, 1:20 sy ny 2:20. Zavatra telo zay no nambarany amin'ny mazava-dehibe zany tenin'Andriamanitra zany, miainga amin'ny tenin'Andriamanitra zay voalaza amin'ny Salamo 117:17, endreny amin'ny teninao raha andramako fa mihoatra noho ny tantelo ato am-bavaka zany. Mila zava-dehibe zany fitiavana ny tenin'Andriamanitra zany. Inona no mazava-dehibe azy? Dia hoe voalohany fitaovana nomen'Andriamanitra tonga ny olona ho amin'ny fahariana vaovao. Ny faharoa foto-tsakafon'ny olona zay vao noforonina olom-baovao ao amin'i Jesosy Kristy zany. Ary ny fahatelo mpitarika tokana ny fiainantsika eto an-tany araka ny voalaza ny Salamo 117:1-20 hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Faefatra dia tenin'Andriamanitra dia mpiaro amin'ny fakapanahy sy ny afetsen'ny Satana. Fakapanahy ry havana tadidio fa raha vao fotsika ohatra na aiza ilay antsika dia misy fakapanahy foana ataon'ilay ratsy eo anoloantsika eo, ary misy afetsena ataon'ilay Satana zay mpamitaka sy mpandainga eo amin'ny fiainantsika. Santa Paoly dia nanambara eo amin'ny epistily ho an'ny Efesianina 4:7 hoe sabatry ny fanahy ny tenin'Andriamanitra. Sabatry ny fanahy, fantatsika tsara fa rehefa nalainy devoly fanahy Jesosy Kristy tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra no nampiasainy, tenin'Andriamanitra no nampiasainy Jesosy Kristy. Voasoratra hoe naverimberiny foana zay zavatra efa voambara ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary dia tsy nahita izika mihitsy na dia teo arany afetsen'ny Satana zay natao ny fomba rehetra andavona an' Jesosy Kristy. Natao daholo zavatra hoe mianjera ianao any ambany any fa mijelodreo irahany hiaro anao, raha miakoky eto anatrehako ianao dia miako anao zao rehetra zao. Natao ny fomba rehetra, fa ny tenin'Andriamanitra no nentin'i Jesosy Kristy nanoerana ny afetseny herin'ny Satana sy ny afetseny. Voasoratra hoe zany zay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia zany no entina ny arovatena tamin'izany fakapanahy sy ny afetsen'ny Satana zany. Ary zany mahatonga ny Santa Paoly hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Zany tenin'Andriamanitra dia manambara zavatra be dehibe, misy zavatra fito ambarany tenin'Andriamanitra ambarany Santa Paoly amin'ny Efesianina 4:9-10. Tafio avokoa fiadian'Andriamanitra izany, ny teny mpiaro ny zavatra rehetra. Ny zavatra fadimy namana dia teny mahatoky mampafantatra ny fotom-pampianarana ny doktrina sy ny fampiarana amin'ny iraka zay ho tanterahana no tenin'Andriamanitra. Teny mahatoky, tsy misy fitaka ny tenin'Andriamanitra. Mahatoy ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Baiboly dia zao hoe azotsika anakinana ny fiainana, mampianatra antsika amin'ny zavatra rehetra mba tsy andehanantsika any amin'ny lalana zay tsy tokony alehantsika, ary azo ampiarina sy tanterahana eo amin'ny fiainana manontolo. Hoy ny voalaza eo amin'ny ohabolana 2:20, 2:20 sy ny 2:20. Ohabolana 2:20, 2:20 sy ny 2:20. Hoy ny vaky ny teny: tsy efa nanoratra zava-tsy ho anao aho zay misy hevitra tsara sy fahalalana mba ampafantariko ny fahamarinan'ny teny mahatoky ianao sy azonao teny ho lazaina amin'izay naniraka anao. Teny mahatoky mampafantatra ny fotom-pampianarana sy fampiarana ny iraka zay ho tanterahana
ny tenin'Andriamanitra. Koa zany dia mila tiavintsika ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay ny manaraka dia hoe tenin'Andriamanitra dia manamasina ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra zany eo amin'ny Jaona 7:10 ny 7:10. Filazantsara ny Jaona 7:10 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, manamasina azy manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Manamasina ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ary zava-dehibe zany hoe teny manamasina mitarika atsika, tonga atsika ho masina atry Andriamanitra, ka hoe masina dia voatokana, zavatra voatokana zany ho an'Andriamanitra. Ary matoa voatokana ho an'Andriamanitra dia hanatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny lalana rehetra izay andrahany atsika sy amin'ny tontolo rehetra izay misy atsika, dia ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny asa tsara mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra ry havana tsy hoe tiana fotsiny fa mila ankatoavina zany. Ny fankatoavana na ny fitandreman'ny tenin'Andriamanitra dia mampitoetra ny fitiavan'Andriamanitra ary mitarika an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy olona mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Mampitoetra ny fitiavan'Andriamanitra sy mitarika an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany ny olona mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona iray. Ny voalaza ao amin'ny Jaona 20:20 hoe Jesosy namalika anao taminy raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy, ary ny iray koa tia azy ary akao aminy izay ka olona ao aminy. Tiana ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy ankatoavina, tsy maintsy tandemana zany. Ary rehefa tanterahantsika zany dia mitoetra ao anatintsika zany Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Zava-dehibe zany dia havana hoe Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany no mitoetra ao anatinao. Dika zay zany dia toateraka aminao le teny ambarany soratra masina, mahery ny ao anatinao noho ny zao tontolo izao. Be dehibe ny fakam-panahy miampy ny hafetsehan'ny Satana sy ny sisa izay ataony. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe any am-parinany dia misy andro maholo miharatsy izao fiainana izao. Rahantsika malala fotsiny fanaovana ny kolikoly amin'izao fotoana izao, tena mampihorokoditra sy mahatsiravina, mampalahelo mahita ny fanaovana kolikoly amin'izao fotoana izao, fa tsy mahavita zavatra ianao raha tsy manao kolikoly indrindra amin'izao fiainana izao, fa teo ny mahazo vahany izany. Ka noho izany dia rehefa manana ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsarovy. Tenin'Andriamanitra velona ao anatintsika dia midika izany fa toetra ao Andriamanitra raisy Jesosy Kristy zanany, ampahery atsika, amehery atsika tsy ahafahantsika manohitra ny herin'ny Satana. Araka ny tenin'ny soratra masina hoe manohera ny devoly dia handositra anareo izy, aza manome fitoerana ho an'ny devoly, fa rehefa omena ho anjara toerana ao anatinao Andriamanitra raisy Jesosy Kristy zanany dia dikan'izay dia manana hery ianao anoherana izay mety ho fakam-panahy rehetra metin'ny fafin'ilay ratsy andehananao amin'ny lalana izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Indrindra ho antsika kristianina dia tena mila angatahana mihitsy ary tena angatao mihitsy mba ho tanteraka aminao io tenin'i Jesosy Kristy hoe raha misy tia ka hitandrina ny teniko izy, ary ny raika dia ho tia azy ary akao aminy izay dia onona ho aminy. Tena irio mihitsy zany hoe Andriamanitra raisy Jesosy Kristy zany mitoetra, onona sy toetra ao anatinao. Amin'ny alalan'ny fitiavanao ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra tokoa Andriamanitra. Dia manana heritsika anoherana izay mety ho fakam-panahina fanangolen'ny devoly, izay indraindray ohatra ny tena misy hafetsehana izay mety tsy ho takatra ny saintsika. Fa rehefa ao Andriamanitra sy Jesosy Kristy mitoetra ao anatintsika amin'ny hery fanahy masina dia afaka mitsoritsarintsika ary andresy anohatra ny fakam-panahy ao anatin'izany. Tsarovy ry havana fa ny fanahin'Andriamanitra, fanahin'Andriamanitra dia miasa ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba hitarika atsika anahaka ny zanak'Andriamanitra. Mba nahafana an'i Jesosy tsy maintsy fiainona ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika. Ahoana hoy ny ambaran'ny Timoty 2:7-9 izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen'ny-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Izay soratra rehetra
nomeny tsindrimandrin'andriamanitra dia mahasoa ko fampianarana ho fahandesen-dahatra ho fanitsiana izay diso vitezana amin'ny fahamarinana. Miavaka ny tenin'andriamanitra ary tsy misy teny azo ampitahina aminy. Velona izy voambaro amin'ny Hebreo 4:12 fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrina hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy nitsokaka mahay mamantatra ny eritreritra sy fisainany fo. Velona sy mahery ny tenin'andriamanitra. Zava-dehibe zany diavana. Tiavo ny tenin'andriamanitra. Tiavo ny tenin'andriamanitra fa ny tenin'andriamanitra no misy ny fanan'andriamanitra izay miasa ao anatintsika ao. Hoy Jesosy hoe ny teny izay nambarako taminareo dia fanahy sy fiainana. Teny izay nambarako nareo dia fanahy sy fiainana. Rehefa miteny Andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra. Ny manodidina antsika, ny zava-noforonina rehetra dia misy satria miteny Andriamanitra. Raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra dia tsisy fiainana ho antsika ary tsy misy zavatra ary rehetra izao. Hoy ny ambaran'ny Jakoba 1:8 tamin'ny sitrapony no hiterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatra ny zavatra noforoniny isika. Tamin'ny sitrapony no hiterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatra ny zavatra noforoniny isika. Eto am-pamaranana ry havana raha tiantsika ny tenin'Andriamanitra ary fantatsika fa mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontaniana izay diso vitezana amin'ny fahamarinana araka ny ambaran'ny Saint Paoly eo sy ny ambaran'ny Salamo dia tonga antsika olon'Andriamanitra zany, tonga antsika olon Kristy zany koa ho an'ny tohivaka ny fahamarinana. Raha olon'Andriamanitra ianao izay natsoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mivavaha ka tsy mandrakariva ny tavan'Andriamanitra ary miala amin'ny ratsy dia olombovonjy eo amin'ny Kristy isika. Ny teny faneva ny tohivaka ny fahamarinana. Raha ny olo izay natsoina amin'ny anarako no avy anetritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaondiana an-danitra ka mila ny heriny ary ahasitrana ny taniny. Tenin'Andriamanitra ry havana dia teny fiainana mandresy lahatra antsika, manitsy izay fahadisoantsika rehetra sy mampianatra antsika ny lalana araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitaiza antsika ho amin'ny fahamarinana, mitaiza antsika ho amin'ny fahamarinana. Noho izany ataovo zava-dehibe amin'ny fiainantsika ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Saintsaino andraman'alina zany satria ny tenin'Andriamanitra dia fiainana sy fiadanana, tondra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny tena sy ny fanahintsika rehetra. Ka dia mampahery antsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompony ho ampisoa aminao. Amen. Hivavaka isika misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fampalezanao anay indray amin'ny alalan'ny fitiavana ny teninao satria mihoatra noho ny tantely ao am-bava tokoa ny teninao rehefa tena iainana ary fanilo ny tongotray tokoa sy fanazavana ny lalinay fa indraindray tsy fantatra intsony izay andehanana satria rakotra aiziny ny fahotana zao fiainan'izao, kolikoly sy ny faharatsiana, ny fanomboatsampo sy ny fahavetaventana maro samihafa. Kanefa ny teninao dia manazava ny lalanay isan'andro ary mitaiza anay ho amin'ny fahamarinana, manitsy anay amin'izay lalana fahadisoana ny andehananay ary mandresy lahatra fa maro velona sy mahery ny teninao, mampianatra anay isan'andro andeha araka ny sitraponao Andriamanitra, atolotra anao ny tera sy ny hajan'ny voninahitra. Velona tokoa izay satria velona ny teninao atao anatinay, ho anao ny voninahitra Tompo, ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka velo mahafinaritra ao antsika indray ry havana ny tohivaka ny fahamarinana moa natanteraka zao fandarana zao tonona amintsika hatrany ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany, tondra fahavelomana ho antsika. Mandra-peona tompoko. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 740 andiny 770. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny Tompo, mitady mpiara-miasa izy. ATV no ny chaîne fa ny fikambanana no hery, midira ho mpikambana
tsy dio ny page facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala 3w chaîne d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté